Pitsarana. Efa nandeha tao anivon'ny fitsarana ny adiray tamin'ny voalohany zay zany vao nahita an'zareo le zanatra babomamy reo mivarotra an'le tanànanay dia nitory zay. Dia raha nitory zay dia nilavin'ny fitsarana zany fanaovan'zareo varotra satria le varotra nataon'zareo tsy mety, tsisy partage satria nazavain'ny fitsarana tao anatin'ny didina tsara mahitsiny hoe raha tanàna ray ozy tokony fampianto zany nareo mpiray-tam-po dia zaraina. Dia rehefa ohatry zay tsy mety zaraina le izy dia miantso any amin'ny fitsarana zay dia ny fitsarana indray no mizaran'le izy. Nefa zareo tsy nanao an'izany taminay dia resinay moa zareo teo nahazo fandresena zay. Dia avy eo le madama le mivarotan'zareo an'le tanàna nanao appel dia le madama indray avy eo nandresy anay fa neken'ny fitsarana indray le zavatra nilavin'ny fitsarana teo aloha hoe tsy mety raha tanàna tsy voazara no amidy. Dia nandresy indray zareo dia mbola mandeha zany ny adina eo amin'ny fitsarana dia nitory indray le madama, nitory anay indray le madama hoe akany ampahany ao amin'io tanànanay io izy. Le tanàna nefa tanàna zay tsy voazara dia ozy ny teny hoe 44 centiara amin'io izy anazy ao anatin'ny fitoriana zany dia za moa nanaraka an'le ady foana, nanaraka an'le adinay foana dia nandresy zany dia nahazo grosy zay fanalana an'io madama io. Nefa nanomboka tamin'ny 18 février tamin'ny heritaona le grosy hatramintsika miresaka zao tsy azo etapelan-tanànay fa laza mila vanina taratasy be zany le olangalana an'le grosy. Nefa ny ao anatin'le grosy tsy misy soratra hoe tsy azo anaovana fampakarana ntsony satria primitive an'le grosy no nalaiko. Dia avy eo le izy zany tamin'ny sabotsy teo, tamin'ny sabotsy izy le nandefa taratasy taty tamin'ny hery sabotsy nandefa taratasy taty aminay indray ny fitsarana hoe misy an'le madama ao zany hoe miakatra amin'ny fitsarana tampony zany zay fa mitory eo indray izy andravan'le didina grosy. Dia avy eo nandeha nanontany tao amin'ny fitsarana tampony dia ozy ny taolo hoe valinareo haingakaingana ozy ty taratasy ty dia mandeha ny adinareo. Ny zavatra mahagaga anay nefany le ao anatin'le grosy misy ny soratra hoe tsy azo anaovana fampakarana. Dia ahoana moa heritaona ty aoriana vao manao fandravana didy indray ry zareo. Zany zany tsy azonay amin'le izy aloha. Dia zao zany zay vokatr'le grosynay ty ao dia tsy haiko hoe tsy afaka manao ninino, tsy afaka manala anazy zany zay nefa n'izy tory foana na tamin'ny 5 février teo zao nisy ty le didy adede ato fa mbola voaise nisy didy adede zany tonga taty aminay tamin'ny décembre dia hoe idy mety ny tsara hijery an'le taninay etsy lasan'le soiada le volana. Dia raha tonga taty ny eto mbola tsy azo sa raha tonga taty ny filazana hoe tsy atao indray le izy. Dia tamin'ny 5 février teo midina tety aminay ny mpitsara. Dia raha tonga tety aminay mpitsara fokon'olona manampy anay zany voaroatra zao ihany. Nefany le mpitsara tonga dia tetsy any Soezaka tetsy ny niditra. Nefany tsy any ny tany edivana fa hito mpivarotra kafe hito. Raha normal an'le zany tokony ataon'le mpivarotra kafe le mpitsara ny hijery hoe aiza le tany edivana. Nefa izy ary amin'le madama anankiray ary no mitsofa dia nandeha teo zay dia rehefa ahoana dia ry ngeoa le tany edivana dia ozy nataony hoe zay aloha izy maimaika fa ametsaka ny reto géomètre reto fotsiny zay dia zay tsy mandray vola. Namotompoko ny idiranay na mandray vola izy na tsy mandray vola fa izy zany hoe nandefa fiantsoana aminay izy hoe anao adede ty tanànanay dia vorinay satria zay taranakaray be da be dia nitenenina daholo ny ankizy tongava fa ho avy any amintsika ny tribonaly. Dia tonga ny ankizy rehetrarehetra avy eo lasa zavatrafa indray le izy lasa fitorinanay indray le fidinany avanay tety zany lasa nitorinany ny aria be tombolo zay zay rehetrarehetra hoe naninona zany zay no nitorinany. Raha resaka fivazavazana zay no nisy teto samy namoaka ny tao am-pony teto nefa mahagaga laza hoe zay no menasy anazy. Misy vehivavy anankiroa mantsiny
ohatrany tsy haiko aloha raha apprécie an'ilay madama izy ny ady tonga aminay de tonono eo fa reo vehivavy anankiroa reo a allo itoka reo vehivavy anankiroa reo zanak'ilay anadanay a varotra ny tanànanay io dia izy roa vavy reo a no niady taminay rehetrarehetra teo dia avy eo tsy fantatray a na izy roa vavy reo nitory anay a na le madama ao nitory anay tsy fantatray satria le convocation tsy soratra hoe zao na izao no mitory anareo ka ny zavatra mampalahelo anay zany a dia izay anay le tanàna any dadabe anay io dadabe anay nefa jamba tsy mivarotra ny tanàna io manana tamin'ny maromaro ataony izy be dadabe anay a fa ny sasany namidina fa io ihany tsy namidina satria hiafaranay tarana nohony nefany a no ndray zay miady an'io tanànanay io dia zay torina za zao miresaka aminareo zao fa andiminy akarako polisy zao zao ao a betonongatoko zao zay